Tomboko lahy sy tompoko vavy ampanajana sy ampifaliana indray no iarana amintsika mpanaraka ny fandarana tsikafona eto amin'ny TV Bresse Mada. Miarahaba ianao mpijery, miarahaba ihany koa ny vahintsika nasaina moa zany dia tsy sahy fa ny solombavambaoka izay voavidy tao amin'ny distrikany Mananjary. Andriamatoa Mamihaja Charlot, miarahaba anao tompoko, manaiky voasainy ny fandarana. Miarahaba anao mpanao gazety dia miarahaba koa ny mpanaraka ny fandarana tsikafona manerana an'izao tontolo izao, indrindra fa ny malagasy eto Madagasikara, indrindra ny malagasy monina sy miasa ao amin'ny distrikany Mananjary. Sambany tokoa ianao Andriamatoa solombavambaoka no ny vahiny tato anatin'izao fandarana izao, fa maromaro ihany moa ny fotoana ny antsonanao fa zao angamba no atao hoe fotoanany fa dia makasitraka aloha amin'izay fanekena ny fanasana izay. Ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny moa no entsika tao anatin'izao fandarana izao voany alakamisy alina lasa teo ny filohan'ny repoblika ny teny tamin'ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'izany ohatra ireny karazana atao hoe fanampoizinana ara-tsakafo, eo ihany koa ny makasika ny jiro izay isan'ny tena hoe mampikaikaika ny vahoaka tsy mandady arona rehetra amin'izao fotoana izao, na faritra aiza dia saika maneno sao anaraka ny fomba fitenenana izay fatapahany jiro zay, ary mety misy fiatraikany ihany koa ny resaka sakafo toy ny le zava-misy teo Andriamatoa solombavambaoka. Ny fanontaniako apetrako dia ny hoe nilaza aloha ny filohan'ny repoblika fa andray fanapahan-kevitra faran'izay aingana ho an'ireo izay navanin-doza mikasika ny tranga iny. Eo ihany koa moa zany ny famana ny olan'ny jiro sy ny rano izay hoe efa ao anatin'ny fanatanterahana an'izany satria misy hoe transfo simba ary mbola ho afarana izy io ary dia ho voavatsy oely zany rehetrarehetra zany. Raha izay no akapoka Andriamatoa solombavambaoka dia hoe milamina zany ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana n'ireo zava-misy nambara teo ambony teo ireo zany hoe tsy misy atahorana izy fahasaranam-baoaka izay. Inona no azonao ambara mikasika zay? Raha ny filoham-pirenena antsika malagasy Andriamatoa Rajoelina moa dia ataoko angamba hoe efa mananika amin'ny troisième mandat izy satria aza digno namana mamitina fa tamin'ny tetezamita anga izy ka navita 5 taona tamin'ny zao anga izy ka efa agnatin'ny deuxième mandat ny agnatin'le mandat légal. Ny zavatra nampiavaka azy dia ny mampanantena ny propagande lalandava, izy zany matetika ao anatina fampelezan-kevitra foana en permanence, ary siny ray siny roa siny telo koa izy nagnome daty ny vahoaka malagasy ny teny hoe ho andraisana fepetra aingana. Dia tamin'ny alina moa izy niresaka mahakasika ny intoxication alimentaire sy ny resaka jiro. Raha niteny izy tamin'ny alina hoe andraisana fepetra aingana ary tsy hoisy fahafahana vonjom-baikazo nizangatahana rehefa voagejan'ny MD ao anatin'io raharaha io dia eto dia miteny hoe tsy tokony izay misy ny zavatra nitranga raha ohatra ka ny vaovà ny ziro, vaovà mialoha zany ny jiro, satria aza digno fa tamin'ny tetezamita ngeky efa nisy ny délestage ry namana mamitiny ary inoko fa tsy ny filoham-pirenena angamba no ampianarina ampanantena agnatin'ny nampanantena iny io nanomboka tany amin'ny premier mandat. Zao izy aty amin'ny deuxième mandat vao mandray prévision tanteraka hoe tena isorohana an'izao rehetrarehetra zao aty amin'ny deuxième mandat. Aty zany izy vao efa isasaka koa ny deuxième mandat dia aty zany izy vao mieritreritra hanafatra transfo lehibe ary mbola mieritreritra hanafatra transfo de réserve. Ka sara zany mba ho fantasika fa ninona filazana na misy olika very folo camion tagny Majunga, ninona filazana ny fantatrinay malagasy président dia ianao ny tompona andraikitra, ianao ny mpitantana ka zany olona rehetra nyresanao zany azonao soloana zany na androany azy. Ko mahagaga ianao hoe misy DG niara-nivory taminao afaka soloana ny DG président,
afaka soloana daholo ny rehetrarehetra satria eto amin'ity fireneny ty ampelantananao ny fahefana feno afaka manolo zay rehetra manao ansirambina ny asany ka miteraka ny fahorianay malagasy ka mino fa ohatrany hoe médecin après la mort zany le hoe andraisana fepetra aingana ny olona rehetra zay voarohirohy amin'ny intoxication alimentaire na le fanapozinana ninihana natao le tagny mazenga kosa anao ngamba malala fa sy fanapozinana ninihana natao fa le chaîne de froid mihitsy no sy nety par rapport amle igny zany le tonga de hita resaka délestage na tonga an'le intoxication alimentaire tagny mazenga ka mino fa fantatrao sara zay ny atao hoe intoxication alimentaire ianao ihany moa no nagnamafy tamin'ny alina fa efa tratramin'ny intoxication alimentaire koa ianao tagny mazenga ka mino fa fantatrao tsara ny atao hoe voan'ny intoxication alimentaire regny moa tamin'ny fotoanany regny tonga de nakatina roa fotsiny ny orinasan'ny olona tagny mahajanga nefa sy regny olona regny akory nagniry hoe asio délestage fa raha ny mba fagnirianay malagasy président ary zay no ny fidiananay anao vo niakatra ianao foana toy ny tsy misy ny délestage teto Madagasikara zany hoe tara loatra ve zany le fandraisana andraikitra satria efa tany am-pandohana napetraka foana hoe amany olona ny jirama tany anaty fampilezan-kevitra tany anatin'ny tamin'ny premier mandat zany tokony efa foana sy nisy délestage teto Madagasikara fa magnino efa ty amin'ny fisasahany efa hiditra isasaka koa ny deuxième mandat satria tamin'ny 2023 ifloy teo sika zao efa 2025 de maninona aty efa ty amin'ny fisasahany mandanao aty anao efa presque ami mandat zay vo handray fepetra hagnafoagna ny délestage sy magnenjika be fahatany président fa za fotsiny mahita hoe trop tard satria efa misy olo maty zay anao vo handray fepetra entitra raha zava-misy eo an'rany hoe fahafatesan'olona maro reny hatramin'izay ndra matosolombavaoka misy hatrany atao hoe fisaona-pirenena raha ohatra hoe tamin'ireny lala-pirenena reny nisy loza-pifamoivoizana nafatesan'olona nandraisana fepetra ohatra izay tamin'ity ndray mitorako ty nefa atao tsy nahitana karazana hoe filazana fisaona-pirenena nataka zany midika ho inony zany rehetra zany tsara be angamba le fanontaniana raha ohatra ka napetraka anao amin'ny filoham-pirenena fa izy ihany moa no manapa-kevitra ny hoe eto asina fisaonana eto ny sy asina fisaonana ny fahitako azy de satria efa ato ankatoky ny fankalazana ny fety-pirenena malagasy ny vahoaka de sy tia ny oelingelenina amin'ny resaka faty sy tia ny oelingelenina amin'ny resaka fisaonana de zay angamba ny fafandraisako anazy sy ny fahafantarako anazy fa raha izao zava-misy zao azo iverina hoe fa tena tsy ovavatso ty olany jiro ty fa fampanantenana araka nambaranao foana hoe fampanantenana nefa to tsy hita le fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra eo amin'ny jirama maro eo atao hoe mpiasa ihany ko esorina tsy hoatsy mandidina ny efatra arivo any hoe nisan'ny mpiasan'ny jiramaro tsy maintsy ho aheny zay ve ny vahaolana tena hoe mahomby amin'ity raha ty ny fahitako azy sy ny fagnesorana mpiasa na ny fanesorana fanoloana tompona andraikitra no vahaolany fa ary za koa mbola sy very fanantenana raha vo entitra ianao président entitra tena entitra amin'ny ministre ny angovo amin'ny DG Angirama reo fotsiny ange presse anao de fa voavay olana io zany hoe mbola tsy tara ve zany mba za mahita hoe amin'ny mahafilohan'ny république azy mbola afaka mena chance aloha izy raha ny fijeriko azy hoe mena chance aloha izy hoe mba vao ranga vao fa tena efa mikaikaika ane le vahoaka ary ianao mahatsapa tonga any aminao ny fitarainan'ny olona tonga any aminao ny toman'ny olona fa ianao kosa nefa ohatra ny nanao be marenina ela be zay ia zany mba te angavy anao hoe tazony hatramin'ny farany regny resaka tamin'ny alina regny fa raha regny ny voatananao le daty voatananao daholo ny resaka ao tamin'ny alina regny président sy misy olona lay anao teto matoy anao mbola naveriny vahoaka fanotelony eo amin'ny fitondrana fanotelony fa sy fanondrony fa avy aminao ihany mahatonga anay malaigna anao fa sy avy amin'olo
satria zahay ampanantenainao fotsiny nefa rehefa avy eo sisy sy tanteraka le fampanantenana sy misy zavatra maharary ny olo président miontra ny ampanantenainao zavatra nefa sy tanteraka. Isany hoe sika voaresaka ihany koa reo tranga miresaka fatapahan-jiro ranony fahasahiranam-bahoaka atao anivony anteny meram-pirenena izay isan'andraisana roa anjara moa atao anatin'izao fivoriana izao ary dia saika hoe nanakihana andreo mpanatanteraka tsy mahavita ny asany eny fa na dia mipanohana ny fitondrana ao anatin'ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ny namanareo asa dia saika nanakihana zany midika hoe tokony hisy fandraisana andraikitra fa raha zengana ave mba ahafana mamahan'le olana fototra misy am'izao. Ny sosialy amin'ny ankapobeny misy sy mandeha intsony eto a Madagasikara mamitena sy misy nininona mandeha ny eto na ray aza raha mahita moa no ray hoa dia mba tenenonaro hoe ty kosa mba mandeha ankoatran'ny zay sisy nininona mandeha to ankoatran'ny hoe ny fiainany zareo mpitondra hitako mandeha tsara ny mahakasika any zareo olombisy ireo zany ny hitako hoe olombisy de visy zany ny hitako mahazo tombony eto amin'ity firenena ty fa ny vahoaka sy mandady arogna de lasa ankilabao. De eto aho zany de mahita sy hoe reo solombavam-bahoaka ny Irmara akory no nivoana na nandika discipline na hoe indiscipliné fa sy misy azo ny atao fa raha vo sy niteniteny sy nagnano an'ireny kory zareo de sorona zareo rehefa tonga any an-tanàna ka eto kosa mba samy mbola misinjo ny ampisony aby rehetrarehetra sy misy olo te hitifitifotra hoe andeha ny olona rehetra nge mba samy te aneo fisaorana aby fa inona moa raha isaorako an'ity fitondrana ty ohatra raha agny mananjary regny nampitaiko reny ange zava-marina aby ao aminay zao nampanantenaina ny ina ty ny parc solaire hatram'izao ane mamitina sisy an'izany agny nefa namonona omby tam'izany tamtama be c'était en 2022 raha sy diso ny nitokanana ny sangambato ao efa migrobona koa ny ahitra ao amin'ny efa nataony vato fototra sy vita ny hôpitaly be ny mananjara ny ravana le mura colonial le mura colonial masy de tena hitanao tsara le mura mbola nijoro sara ny ravana teo taorinan'ny cyclone Batray ny stade sy vita ny stade manara-penitra ny mananjara le taloha ny hitako hoe nagnara-penitra fa le taty afara synthétique angamba raha zay nilazana azy de tena oy synthétique ny efa vita fa le turbine manara-penitra be tao mananjara sy ravana cyclone zay nifanesy ry namana mamitena ny ravana koa fa sy vita mandraky ty androany efa natomboka fa sy vita ny Bron région rava tam'regny cyclone regny mandraky androany sy vita ny Bron préfet hono vita fa ao rehefa namangy ny préfet tamin'ny fahavaratra diborano ao agnatiny ny Bron commune lazaina fa hoe bro manara-penitra mitresatresaka ohatraohatran'izany aby zany raha agny aminay sy misy nininona mandeha ka ahoana moa ny isaorako any fitondram-panjakana sy hoe za magnenjika lalana ny aminareo to vita tsara mihitsy ny tampotanana ny lalana ao tampotanana mbola ampahandala-panamboary igny kosa aloha de mankasitraka ny ministère ny finance ao satria ny ministère ny finance no tompona andraikitra amin'igny ny pictorat izy zany no mihainy pictorat de mandeha sara kosa ny fanamboaran-dalana eo atampotanana ny mananjary tapany ansignanana nampanantenain'ny président république koa ny ataoko angamba afaka ampasahivina anazy zany ary eto de mampasahiny koa président misy lalana nampanantenainao eo mananjary raha tadidinao tsara isikana nitokana ny EPP fangato de niteny anao hoe ho amboarinao ny lalana manomboka eo amin'ny rond-point Ambatolampy mandra-pahatonga agny amin'ny Vahiny Lodge le Vahiny Lodge angamba sy ampahafantarina anareo membre ny gouvernement rehetra koa fa ao aby anareo no mivantagna rehefa tonga agny mananjary de sisy vita aby nefa zany mandraky ty androany ka io no mahatonga ana magnano hoe ahoana moa zany ino raha tena andrandray ny fitondrana hisaorako azy na hisaorany solombavam-bahoaka azy ka izay ny anaovako hoe mba miangavo kosa hoe aleo mba sy atao an'ity kosa le fitondrana firenena fa lasa ohatry ny ataonareo blagy ny fiainanay vahoaka lalany Voilava mandraky ty androany ange mbola sy hitanoanoa zany lalany Voilava zany namana mamitina ka ahoana kosa moa ny isaorako ny fitondrana
ka za miala signy fa eto Madagasikara sisy nininina mandeha amin'ny ankapobeny. Ny filoham-pirenena efa tany Nosy Be Andriamatoa Solombavam-bahoaka nilaza fa maro ny asa vita fa betsaka mbola tsy maintsy ho atao. Blague ve zany? Fahitako azy de zay anao zay ny marina, blague le izy. Raha ho mananjary ohatra, raha ohatra ka 500 mahery ny isan'ny EPP-nay, ravan'ny cyclone daholo ange ny 300 tamin'io hoe roa ihany manara-penitra vita. De anjaranao zany ny mijery anazy hoe raha ohatra ka ataovy hoe 200 ny simba, roa ny vita, raha 100 nge zany. Blague zany amiko. Milaza ianao fa hoe tsy misy fitraikany any aminareo le izy ny sosialim-bahoaka nefa tena ohatran'ny manao tamotamo mihitsy ny fitondram-panjakana, fizarana, vatsin-tsinjo sy ny tositosika maro samihafa reny, tsisy fiatraikany any an'le vahoaka ve reny zavatra? Vao may azy regny mampiady satria na le mpanoratra agnarana agny aminay ny lasa ferafera regny mamitena. Zany hoe mila mifampiraharaha amin'le mpanoratra agnarana ny olo, de rehefa ataosika hoe mandray an'le vola le kisinjosinjondraha reto, mandray an'le vola de ifampizarana, de igny miteraka ady rehefa avy eo. De le izy koa rehefa tsy mahenika ny vahoaka rehetrarehetra de aleo sy atao fa lasa mampiady olona fotsiny nareo. Ya, manoloana kosa ary lay teny Prime Ministre ho anareo mpanohatra, satria ianao moa zany ao anatin'ny atao hoe fanoherana hita taratra amin'ireny zavatra faneho-kevitra ataonao reny Andriamatoa Solombavam-bahoaka. Laza ny Prime Ministre fa andray nilaza ny Prime Ministre fa vao mihetsika ianareo vao mivorivory ianareo vao mikonikonina zavatra nareo de efa fantatry ny fitondram-panjakana, ary dia tena tezitra mihitsy moa ny Prime Ministre nanoloana zany hoe tsy ilaina tsony zay fitarihana fanakorontanana eto amin'ny tany sy ny firenena zay, tsy ilaina tsony ny fambolena crise vaovao eto tena zay mihitsy ve zava-misy am'izao hoe tena mieritreritra zany fanakorontanana zany ianareo mamboly crise? Iangamba mahita tsara fa ny firenena misy no efa ao anaty crise. Raha ny mpanohitra no andrandray ny filoham-pirenena Prime Ministre sy ny fitondram-panjakana hitarika korontana eto diso azy izy, fa sy am'izany misy ny eritreritry ny mpanohitra lohatra eto. Fa ny eritreritry ny mpanohitra de hoe ahoana ny agnafoagnana ny délestage, ahoana ny agnatsarana raha ho anahy, ahoana ny agnatanterahany fitondram-panjakana ny nampanantenainy rehetra sy ny asa natombony rehetra ao mananjary. Zay zany devoirako en tant que opposition de zay ny tena ataoko hoe anjara andraikitrako, inona ny fomba agnatanteranareo ny fampanantenana nataonareo tao mananjary io. De mino fa ny mpanohitra namako de ohatraohatran'izay aby koa ny ato agnaty sainay mpanohitra, sy mieritreritra hitarika olona hidina an-dalambe izahay, sy mieritreritra an'izany zahay fa aza disoka azy nareo. Fa raha tena mahay nareo mpitondra fanjakana taritin'ny Premier Ministre nareo membre ny gouvernemanta, tanterao fotsiny zay nampanantenainareo ny vahoaka, mitehaka koa zahay rehefa tanteraky nareo zay. Tsy maray feo amindreo namanareo ianareo hoe tariky olona eny an-dalambe manoloana ny jiro sy rano? Mbola sisy ny mpanohitra kosa angamba hatreto ny teny hoe hitariky olona eny an-dalambe. Ry Gasikara Fenso sy ao agnatin'ny Gasikara Fenso kosa miala signy manognony agnarana fa sy mpikambana miaraka aminay regny. Isan'ny lany zato isan-jato teny anivon'ny anteny miaram-pirenena tompoko ny lalàna mikasika ny toaka gasy. Ianareo moa isan'ny nandany an'izany, inona tokoa moa zany no tena mazava-dehibe anazy tia ary oviana izy io no avoaka ofisialy avy anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panondrena? Ie, voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny solombavam-bahoaka rehetra ao amin'ny anteny miaram-pirenena, indrindraindrindra misaotra ny sénateur rehetra ihany koa fa lany zato sanjato daholo ny lalàna natao amin'ny anteny miaram-pirenena, natao amin'ny anteny miaran-doholona. Natriako foana ny fampandaninany io lalàna io nanomboka tany amin'ny anteny miaram-pirenena ka hatreny amin'ny anteny miaran-doholona. De ny ity lalàna anankiray am'izao ty zany dia nisy amandement maromaro ihany, nanao ny amandement tao amin'ny Assemblée nationale, nanao ny amandement koa tao amin'ny Sénat.
dia lany tao amin'ny Sénat fanondroana zany hoe ity izy vao lany tao amin'ny Sénat zany fa rehefa avy lany tao amin'ny anteny meram-pirenena izy tao amin'ny Assemblée nationale dia mbola lany koa izy tao amin'ny Sénat. Zany hoe tsy hiverina ntsony eny aminareo zany izy io fa tonga dia efa any amin'ny ACC. Fahitako anazy mbola mandalo kely eo aminay ihany ka mandalo kely eo aminay fa izahay ao agnatin'ny mpampandaniny lalàna ny toaka gasy zahay avy ato agnatin'ny ataoko hoe commission commerce ao amin'ny Assemblée nationale dia mieritreritra hoe sy hikitika ntsony zay amandimana ataon'ny Sénat fa lasa miteraka navety parlementaire zay dia ny mahazava-dehibe azy izy ianao inona ny aminazy zany mahazava-dehibe an'ity lalàna ity sy dia le lalàna amin'ny endriny loatra fa nanasarotana ohatra inona dia aleo aloha sika ho libra sara ny gasy amin'le hoe afaka mamokatra, afaka mitatitra, afaka mivarotra, afaka misotro toaka gasy. Sady famoronana asa no avy hatrany dia famoronana asa ho an'ny mpiray tany-drazana malagasy satria tsara ihany ny afantarantsika mamitena fa sy misy olo manam-pahaizana ka afaka hanao toaka gasy. Le olo tena ataoko hoe any ambany ravikazo, le olo sy mahay taratasy no ataoko hoe tenan'ny formule na toaka gasy hatreto ka aleo zany aloha manomboka sika fa sy hoe dia ty lalàna ty magnara-penitra anao ny anasy agny fa ninninona io lalàna ohatrany lalàna rehetra aleo manomboka sika misy lalàna aleo aloha sy mifanambosambotra intsony dia hitasika eo indray rehefa iainany io lalàna io hoe inona ny azo isy. Tsy misy tsongesana le hoe karazana hoe fitsirihana mialohany tena hoe atongavany eny ampilatanan'ny mpanjifa king efa voafaritra ao agnatin'le lalàna daholo igny zany hoe ity lalàna nay vaovao ty zany dia nasina degré zany hoe sy tokony ohatran'ny 44 degré ny tany alcool ao anatin'ny toaka gasy. Zany hoe mena fitaovana ve zany le mpamokatra sa vondrona ao anatina fikambanana sa mpanango-bokatra no tokony hanana fitaovana. Ya, izay no mahakasika an'iny ary fa hiditra avy hatranintsika efa tany Mananjary ihany moa ny resaka teo isan'ny nafapana Andriamatoa Solombavôka ny mikasika an'ilay raharaha candidat ben'ny tanàna Manomba izay efa lany mifanomba mifanomba candidat mifanomba izay efa lany kanefa lasa niteraka disadisa indray taty arina. Manahoana zany zao situation mponina ny toerana misaotra namana mamitena misy commune maromaro raha sy laza hoe Kianjavato vao avy nametraka dossier Paul Wilfrid zay receveur tao Kianjavato ihany dia ny samborin'ny fanjakana dia nigadraina ty Antananarivo lazaina fa nagnodikodim-bola tao amin'ny posta tao Kianjavato satria receveur ny poste tao Paul Wilfrid isorina nefa ny vahoaka ny Kianjavato fa sy nanao propagande izy sy nanao ninina fa atanke mifagnomba fotsiny dia nilaniny vahoaka ny Kianjavato amina salanisa ambony dia ambony ny Irmara zay nanao fampelezan-kevitra sady mbola nagnarasy ny Paul Wilfrid satria azadigny fa efa nigiadra Paul Wilfrid tamin'ny fifidianana tamin'ny volana Desambra. Lany ihany Paul Wilfrid nefa ary mbola sy nahazo daty isarana azy hatramin'ny androany raigny. Commune ray faharoa dia i Marokarima sy Andranomavo fa ho resako mialoha Andranomavo. Andranomavo koa dia mbola migadra ao Ankazondrano Fianarantsoa hatramin'ny androany iresako zao mbola mialohan'ny 26 sika zao dia mbola any amponja izy fa izy ndray mba efa nanao propagande fa tamin'ny 4 avril zay nametrahana samboady efa sy teo sony izy fa efa arrêté mifagnomba koa io eo zany le mipetraka le fanontaniana inona ny tamin'ny 11 avril amizay tonga koa ny didy avy aty amin'ny conseil d'état fa sy lany ray hono izy fa ny adversaire n'izay Irmara ndray no lany sahala amizay koa ny tao a Marokarima Marokarima dia be ny tanàna lany amina elanelam-bato ambony be 570 ny elanelam-bato nandresen'ny Marco Diamel tao
Amarokarima nandreseny ny manotsanina raha mahavita tao Amarokarima. De tamin'ny 11 avril koa de hoe aha sy lany ray Marco Diamel fa manotsanina ndray ro lany. Mba mampametra-panontaniana ihany, nagnino anareo loatra zahay mifagnomba de atao an'izao anaovana anso zay. Inona nefa le antony samborana ampidirana azy apontsy? Ny agny aminay mako ny fandraisanay an'ity Bianco ty de ohatra ny instrument iray natao agnenjahananay mpanohitra. De zay zany no lazaina koa fa hoe Marco maire manina Estardi le maire n'Andranomavo iditra deuxième mandat am'izao de lazaina fa nagnodikodim-bola any commune tamin'ny famasiam-bola FDL zay. Rehefa salorana samboady sa le ray? Le ray ny salorana samboady fa ny anankiray sy teo tamin'ny fanalorana samboady. Ka tsy tokony hoe milohany zavatra rehetra ve de efa tokony natao zany fanaovana fitsiriana ataon'ny Bianco zany fa ao anatina tena hoe raha mafana toy izao zay vao mivoaka le raha zay le izy zay misy le sy azoko namana mamtina maro angereo indépendant koa lany tao mananjary maro anereo ankoatranay mifagnomba io ankoatranay mifagnomba misy indépendant nge tao lany satria raika amby folo ihany aneny mba azon'ny Irmara tao mananjary tamin'ny fifidianana maire amin'ny commune 30 de raika amby folo ny azonay mifagnomba tao anatin'ny district ny mananjary ny ankoatra rombropolo an'izy ny ankoatra zay neka misy indépendant valo angelany ao mananjary magnino zany reo sisy voakitikitika anaray azonao de zay zany le mbola manahirana an-tsaina treto hoe fa ahoana marina nagnino marina zahay mifagnomba ty no ifanenjainao antran'izao eto Madagasikara. Hatreto zao mbola tsy fantatra hoe ahoana ny toy ny raha nametraka rekety zahay sy ao amin'ny conseil d'état ihany recevable ny reketinay amin'ny conseil d'état miandry ny rekety zahay efa nataony préfet forcing ny passation tagny Marokarima fa idiny mponina le commune raha tsy c'est ça nahidiny vahoaka le voalasy préfet de nifansiany vahoaka ny bro ary raha ny tena marina sisy passation vita tao fa zany mohony ny lanjan'ny ilay didim-pisarana hoe inarrêtable na non suspensif. Hatreto zany izy no mitantana an'ireo commune voalaza nakoro reo? Ny ao Andranomavo aloha mbola ny adjoint ny manina no mitantanao hatreto satria mbola sy nivoaka ny didy. De ny ao Marokarima niditra Bontolo ilay ben'ny tanàna nampiakariny lalàna ty fa ny raha hitako fotsiny ao zany sisy nininona mandeha sisy fampandehanan-draha raha mandeha sy ny vahoaka sy mety mandeha makagny amin'ny Brown commune tena efa zay zany raha hitako ao hoe sy tianay hoentiny manina zay misy le raha misy ao Marokarima zany am'izao. Mamaraparana ny fiarahana ary tsika ho avy ny fetrihana ny fetim-pirenena malagasy fa 520 taona nahazahoana ny fahaleovan-teny tsika tiany atsipoko hoe maleo tena marina ve ty Madagasikara tsika ty andrimatao solomamoaka satria mbola miaina ao anaty fanitrano tsika am'izao. Ataoko hoe raha ny fahaleovan-tena ny Madagasikara de mbola sarisariny angamba amin'ny ankapobeny satria mandraka androany nek ataoko hoe 520 sa 20 isanjaton'ny mponina mbola miaigna ao ambanin'ny seuil de pauvreté. De zay zavatra zay kosa angamba ataoko hoe tokony anjaran'ireo mpitondra atsika no mba mandinidinika ihany hoe nareo ve rehefa mivory agny ivelany agny regny de tena fiera fa malagasy sa zay no natonga anareo nangalaka nationalité français de mino angamba fa sy mbola maleo teny Madagasikara zay angamba ny amehezako anazy fa izahay vahoaka kosa dia ankalazany 9 Jona ihany satria fety pirenena io ary de manentana antsika malagasy rehetra aza mitoditodika gauche à droite andao sika hankalazany io 26 juin io asangano ny sainy fa
tany razasika ty ninninona feoenareo ire efa vaza anazy any zay fa ity ansika izy zany no te agnino ty teo naturaliser zany hoe teo ateraka olo hafa teo asangan'olo hafa de zay zany efa mahafantatra ianao nefa mbola nifidy azy miala signy dia anjarasika rehetrarehetra no mankalaza ny 26 juin ary za amty de ankalaza ny 26 juin ko agny amin'ny commune Morafeny district Mananjary. Ankasitrahana fiainanao Andriamato Solombamoaka nanaiky vahiny ny fandarana tsikafona teto amin'ny TV Presse Mata tiany foy hoentina ho an'ny mpijery atsika ary amin'izao fiaina teto. Voalohany teniko dia miarahaba ansika rehetra tratran'izao volana jiona zao. Izy ty sady hoe ray volan'ny ankizy no agnatin'ity koa ny ankalazantsika ny fety pirenensika ko dia miarahaba ansika vahoaka malagasy tsy vaky volo aho ny am'izany dia mirary ihany koa ansika vahoaka malagasy rehetra mba hahavita fety sambatra aby ary mba samby ho ambin'ny zava-manasatra ho tovavaka ane isika ka mba samy hahazo zay rina amty tany fandalovany ty. Mankasitraka anao Andriamato Solombamoaka ankasitrahana ihany koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ampatsiahivina moa fa Andriamato Mamihaja Charlot Solombamoaka voakito amin'ny distriktan'ny Mananjary no vahintsika tamin'izao fotoana zao izay ihany koa no manakatona ny fiarahana ametrahana ny mandrapitafa sy mandrapiresaka manaraka indray tokolasy tokovavy viroma tokoa.